Faly indray miaraba anao ary faly indrindra mamanga ny tokantrano misy anao, fiadanina ny ao an-dapanao, hotahina indrindra ianao sy ny ankonanao. Tonga amin'ny fotoana izay ifampahirizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra indray amin'izao fotoana izao famelohan'ny mankitsika ny tenin'Andriamanitra dia ndehantsika hangataka ny tolotsaina avy amin'ny fanahy-masina, hangataka ny fiasan'ny fanahy masina mba ahafahantsika mandray izay avitra tiany Tompo ampitaina amintsika indray amin'ity androany ity. Andriamanitra iray ny tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao mijery anao mankalaza manome voninahitra anao satria mbola ny famindram-ponao tsy nahalan'ny rehetra anay. Misaotra anao satria mbola tianao tokoa izahay ary mbola tianao aheno ny feonao, tianao mbola aheno indray ny afatra ny fampahirizana ny fananarana izay tianao ho atao aminay androany. Ny tenao tokoa dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ao amin'ny fondrehetra. Izany indrindra Jesosy malalo no angatanay mibitsika ny fanahinao, angatanay ny fiasanao mahery mba hahafahanay mamantatra indray ny tena sitraponao marina ary mba hahafahanay koa mandray ny fampahirizana izay tianao anay indray amin'ity androany ity. Dia izay rehetra tsy araka ny sitraponao, izay fanelingelenana rehetrarehetra dia didina sorohana tsy anankely tsy anapahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Vahoakanao ny sandratra aroka ny voninahitra no hita. Dia mitenenanao Jesosy malalo taka ny fombanao izao dia fitaovana fotsiny ihany ary tsy mitsinona fa ianao no miteny manaiky ho fitaovana ampiasainy eo ampelantananao ka misa mahery ianao taka ny fombanao. Nidera sy nilaza ny voninahitra Jesosy dia ho anao irery ihany. Tenena Tompo malalo. Amen. Ya, ny tenin'Andriamanitra zavetsika mifampahery indray amin'ity androany ity dia araka izay voasoratra ao amin'ny Korinthiana faharoa toko fahaefatra dia raisitsika eo amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy. Korinthiana faharoa toko fahaefatra dia raisitsika eo amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany-tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny ahalehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy namoy fo, enjehina nefa tsy nahafoy, potraka nefa tsy maty. Ray masino manamasinana ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ny fampahirizana izay hoentintsika androany dia nomeko lohahevitra kely manokana hoe ny fahonoana tena. Ny fahonoana tena satria raha hitantsika araka io teny izay vakitsika eo dia tena hoe voageja manodidina izahay ozy nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy namoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Tena hoe raha zany zavatra mitranga zany dia tena hitantsika hoe tena ao anaty fahoriana tanteraka ary mandalo ady mafy reto apôstôly reto nefa dia tena mbola samy tenen'izany izy hoe na voageja manodidina ary izy ireo dia tsy tery ary tsy mamoy fo velively izy ireo satria nahoana fantany fa miaraka amin'ny foana Andriamanitra ary fantany fa tsy hahafoy azy mihitsy Andriamanitra. Dia tena hoe nahay mihitsy izy ireo ny onona tamin'izay zavatra nitranga ary hitantsika tsara mihitsy fa misy teny nosoratan'i Paoly hoe mahay mihatra eo izy dia mahay nivoky sinoana. Tena hoe hain'i Paoly mihitsy zany hoe ny aina sy nahony teny zany na dia nanan-karembe aho izy na nalahelo na voky na noana dia tena hoe nahay nihatra aho izy ary nahay nanetry teny. Tena hoe azo lazainao fahonoana tena ihany koa zany satria ao anatin'ny fanetra teny io tena mibaziny io dia le fahonoana tenanao satria ianao raha vao tsy mahay mahono tena mihitsy dia na ny manetry tena ary tsy hainao satria ianao tehetrehitra foana koa za manana zavatra tsara lavitra noho izany tokony hazo zavatra tsara lavitra noho izany ko ahoana ny tsy fotsiny. Dia rehefa tsy hainao ny mionona anatin'izay kely anananao izay dia mazava ho azy fa tsy mipetraka ao anatinao koa ny fahonoana tena. Raha ny zavatra iahantsika miaina amin'izao fiainan'izao nefa nijerena dia tena hoe amin'izao andro faran'izao dia tena miaina anaty ady mafy tanteraka isika. Ary tena izay no mahatonga antsika indraindray sola afaka tsy mahatana an'izay, tsy mahafehy an'izay hoe fahonoana teny izay satria tena mahatsiaro tsika hoe efa tena
efa tena mafy efa tena lohalika ny rambary zay ngamba ny filaza azy izy ny ohatry ny tolo hoe tena efa lohalika ny rambary zany efa tena mandroatra diso tafahoatsa loatra tonga eny andohalika mihitsy nindroatra an'ilay ranombary tena efa trop c'est trop zany raha bangona tokana amin'izany nefa tsy misy azontsika atao afa-tsy ny manono teny tsy misy azontsika atao afa-tsy ny miezaka miaina arak'izay zavatra mitrangy amin'ny fiainantsika ary mametraka ny sisa rehetra ho an'Andriamanitra. Manao moa zao hoe mahony teny zany mila manono teny tsika raha vakitsika indrindra vakitsika vetivety arak'izay voasoratra amin'ny Timoty 2:2-4 zay mivaky-toiso amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana ataovy ny asan'ny evanjelista tanterao ny fanompona. Tena hoe jerevy tsara ne zany hoe fa ianao kosa le olona tenenina eto tsy ny jentilisa na ny olona tsy mahalala n'Andriamanitra fa izao sy ianao izay efa nandray ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainantsika tahaka ny Paoly izay tena nandala ato sarotra teto. Tahaka an'izany koa tsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao satria tsy mora ny ady atrehantsika betsaka no pression izay iainantsika tsirairay aby any amin'ny toerana misy antsika fanambaniana, fanaratsiana, fanavakavahana, fanaovana tsindry azo lena reny zavatra rehetra indray mahatonga antsika hitrotraka hiteny hoe efa lohalika ny rambary. Trop c'est trop. Tena hoe mahatonga antsika anibogon hoe tsy vitako tsony izao mitohy. Fa tena mafy loatra zavatra treako izay. Nefa anatin'ireny zavatra rehetra mihitsy ny tenin'Andriamanitra no mampirisika antsika hoe fa ianao kosa ozy izy mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mitentsika hoe zavatra rehetra dia zavatra tsy voafaritra. Mahonona tena ny fiainam-panahinao, mahonona tena ny fidiram-bolanao, mahonona tena ny fiainam-pitiavanao, mahonona tena ny fiainanao andavanandro, mahonona tena amin'ny fiainam-pianakavianao, mahonona tena amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tena ny zavatra rehetrarehetra mihitsy izay tena presizen'ny teny Andriamanitra eto izy tsy miteny mahonona tena amin'ny zavatra sasatrasany. Fa izy mahonona tena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana. Zany hoe manoloana ny fahonona tena izay takian'Andriamanitra amintsika dia tsara fa misy ady foana atrehantsika eo, misy fahoriana atrehantsika eo. Izay nefa nahatonga ny apôstôly teto ny rehazy hoe voakejy manodidina izahay ozy nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy namoy fo. Izay le tena hoe fahonona tena faratabiny very hevitra nefa tsy namoy fo. Raha raisiko ohatra fotsiny amin'izasy ianao hoe tena ianao voaroaka tamin'ny asanao, tsy trano ho vatanao, tsy karama eny am-pelatananao, tsy nitsinina eny aminao, dia ny amin'ny azonao atao sisa dia izao hoe tena naharian'Andriamanitra tanteraka. Izao ve ny mba valy omen'Andriamanitra nefa sady tena manompo an'Andriamanitra. Fa dia tena hoe nahaiza mahony tena tahaka ny Joba tena samy teny mihitsy Joba hoe nitanjaka aho izy mivoaka vao akibony eny na mitanjaka koa raha miverina any tsy mitondra ny inona tonga teto isorako fon'Andriamanitra. Izay le fahonona teny izay. Tena hoe raha misy ny olona tokony menina dia Joba satria Joba tsy nanota. Joba tena anisan'ny tena hoe manao sorona mihitsy ho an'ny zanany isaka izay mihetsika kely mba hoe so nanota tamin'Andriamanitra ny taranako. Tena hoe tsisy ny teny any Joba an'izany nefa nanao an'izany Joba. Nefa rehefa tonga tamin'ny Joba ny zavatra anankiray tsy nanome tsinona an'Andriamanitra mihitsy izy fa naina-pionona ny tenan'izy hoe raha izao ary ny sitrak'Andriamanitra amin'ny fiainako dia ankasitrahako izao ary tanterahako izao. Ary ny zavatra tena tiako ampahirezana antsika rehetrarehetra satria eo izy dia miteny ataovy ny asan'ny evanjelista izy tanterao ny fanompona. Zany hoe miareta mahonona tena amin'ny zavatra rehetra dia hieretra izay fahoriana manjady fa izao kosa aza avela ny asan'Andriamanitra. Tanterao foana ny fanompona fa tsy foana tsy akory ny fikelizana ho aina ao amin'ny tompo. Tena hita mihitsy n'izany eto ny tena Andriamanitra hoe tsapan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra lalohantsika. Azay mampiavaka an'io Andriamanitra hoe mahatsapa ny zavatra lalohantsika. Azay koa ny tena Jesosy Kristy nalefany mihitsy tonga olona no foamandra
mba inotsika hoe i Jesosy le tonga teto iny eny, tsy Jesosy le fanahy, tsy Jesosy le Andriamanitra, fa Jesosy olombelona, tena naka endrik'olombelona. Fa ny nampiavaka azy tonga lafatra izy tamin'ny zavatra rehetrarehetra. Na enano ny teny izy, ny aretana, ny fahoriana, nitohizany foana ny asa na inona fa ninjihana, nataony foana ny asan'ny evanjelista, tanterahany foana ny fanompona, satria izay ny baiko tokana azo ny avany amin'ny ray. Tsy sitraky ny ray, ny avery, na ondry anankiray ary, na fanahany olona anankiray, tsy tena nanao izay ho afany Jesosy Kristy. Ary nanapitany izany, lova tsy mifindra izany ho atsika, taranany etsy aoriana. Ary dia mampahery antsika fa tiatsika rery no hiaran'ny fanambaniana, hiaran'ny zavatra tsy rariny, fa na ireo zokintsika izay efa nanompo an'Andriamanitra teo alohantsika dia anisan'ny efa nandalo tamin'izany expérience izany daholo. Fa izao mitsoratra amin'ny faran'izy ireo dia nivoaka ho mpandresy. Eo amin'ny Petera voalohany 4:7 koa izy dia tena manambara mazava tsara mihitsy ny hoe fahatombotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa endre tsara ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Izay hevitra azy izany, satria inona ny entinao mandresy ny fahoriana, inona ny zavatra mampionona anao rehefa misy zavatra tena mijady eo amin'ny fiainanao ka mitady isan'andro tena dia inona ny zavatra mampidina ilay tension anao ka tena ahafahanao mitohy. Vavaka satria anao raha misy zavatra mijady aminao ka mitady tsy ahony tena ianao na mitady tsy hiaritra amin'izay fahoriana dia tonga ianao dia mahatsiaro hoe ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra, hitan'Andriamanitra zavatra mitranga amin'izao ka noho izany angina fa alao azy ny ady. Izay le fahonoana tena anao izay hoe taky ny biby lava voasambotra isika manoloana ny devoly sy izao tontolo izao, tsy tanana andrangotra, tsy tongotra hitsipaka fa dia miandry ny rara. Efa tsarovy fa misy ihany miady ho antsika, miady ny adintsika, ary rehefa hampandresantsika dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Tsy fantatra hoe inona zavatra mety ho lalovanao amin'izao fotoana izao, tsy fantako hoe inona ny adi-panahy, na mety hoe ny adi-po na ny adi-tsaina, na mety ny olana arak'asa, ny olana ara-pahasalamana mety tsy lalovanao amin'izao fotoana izao. Fa tia hampatsiaro anao fotsiny Jesosy Kristy hoe ny apôstôly tamin'izany fotoana izany ary ny efa nandalovany izany zavatra izany. Koa mainka ho aiza amintsika izay miaina amin'izao andro farany izao, any aparany any dia misy andro mahaory, izay tena mahaory lavitra noho izay efa nampahory antsika tamin'izany fotoana izany. Izany hoe nisy ny androm-pahoriana dia izao andro iainantsika izao ny tena andro mahaory indrindra, lavitra. Ary tena raha mandinika ianao dia za manokana moa izany amin'ireny seraserany eny amin'ireny tambazotra maro ireny dia tena mangoritsina mihitsy indrindrina betsaka izao amin'izao ny gasy tovolahy kely tsara tarehy kely dia vetsivety eo dia mivadika manao perruque tapaka dia lasa vehivavy tapaka dia tovovavy tsara tarehy dia tena tsara tarehy dia manao tatouage dia manety volo dia mivadika lehilahy dia tena ohatrany hoe mampalahelo be hoe izany izao ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Taloha na dia ataoko ary hoe tamin'ny Sodoma sy Gomora nisy ny homosexualité, tamin'ny Sodoma sy Gomora efa nisy ny hoe resaka habibiana fa tsy mbola trop, satria amin'izao misy le fiovana fananana, tena hoe za vehivavy dia hovay mihitsy ny nasoro mihitsy ny mahavehivavy anahy dia aloha mihitsy za hivadika lehilahy, dia lahy koa ohatran'izany nasoro mihitsy izay endrika mahalehilahy anahy fa aloha za hivadika vehivavy, dia tena hoe fanambaniana ary fa mety avetana ny anaran'Andriamanitra izany. Satria Andriamanitra nanorina na ho lehilahy na nanorina na ho vehivavy tsy tokony ho zimbazimbainao ny asa tanan'Andriamanitra. Fa raha vehivavy ny tsara nametran'Andriamanitra anao, raha vao mivoaka tao an-kiboneny ianao dia tokony ankasitrahanao ny mahavehivavy anao. Raha lehilahy dia tokony ankasitrahanao. Fa hitantsika amin'izao fotoana izao ary betsaka koa ny vaovao tatoato hitako any amin'ireny serasera ireny, any mitambazotra serasera ireny hoe lehilahy nanao sorona ny olon-tiany mba hahazoany vola. Ray aman-dreny manao sorona ny zanany hampanakarena azy. Tena hoe efa tanteraka ilay tenin'Andriamanitra hoe ho tia vola, ho tia harena, ho tia fahafinaretana. Firy moa zaza maty aolana, tia fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra, tsisy nitsony mihitsiny.
any anatin'ny olombelona any. Ary zay antony anankiray tena nahatonga an'Andriamanitra nandringana ny olombelona tamin'izany fotoana zany hoe miaratsy hatrano izy. Ny fon'ny olombelona ary tena nanenina Andriamanitra hoe ny ao am-pon'ny olombelona izy dia ratsy foana ary miaratsy hatrany. Saingy misy kosa zaho sy ianao izay nanaiky ho fidiany Jesosy, ho fitaovana, ho fanaka, ho fiadiana zay entina hanadiovana, hitaomana, hamerenana an'ireny ondra zay very ireny, satria sarobidy amin'Andriamanitra zaho sy ianao. Amavan'ny olona zany indraindray fa tena marary ny fon'Andriamanitra. Potika tanteraka le edena zay noforoniny tena niasany mafy nandritra ny 9 andro nanamboariny an'izao tontolo zao, tsy nitsahatra izy azy tamin'ny andro 7. Ary tsika zanak'olombelona zay ny volavolainy asa mafy indrindra raha nanorina an'izao tontolo zao Andriamanitra dia niteny hoe misy ny mazava, misy ny aizina, misy ny andro, misy ny raona, misy ny ranomasina, misy. Fa rehefa tonga teo amintsika zanak'olombelona dia izao hoe ndeha isika amorona olona tahaka atsika, mitovy endrika, fofonain'Andriamanitra, sarobady ianao. Eo anatrehan'Andriamanitra sarobidy ny fananao. Eo anatrehan'Andriamanitra ary ny sitrapon'Andriamanitra dia teny hoe tsisy ray ho any amin'ny hafibe ny zanany, tsisy. Fa saingy kosa miankina amiko, miankina aminao ny famonjena amin'izao vanim-potoana izao individuel. Zany misy fotoana tena mieritreritra mihitsy hoe raha mandinika ny Madagasikara manokana dia tena mahatsiaro hoe mampalahelo firenentsika io. Dia mieritreritra hoe raha mba tamin'ny andron'ny Mosesy zao dia raha Mosesy zao mba nentina nitindana mba mivavaka ho an'ny Madagasikara, tonga tena mindran'Andriamanitra fo Madagasikara. Tena hoe raha olona ray raha tamin'ilay fomba fiasa taloha zany tiako tenena hoe olona ray foana ny mifona ao amin'ny firenena rehetrarehetra vao vonjy ny firenena rehetrarehetra. Amin'izao nefa tsika efa maro anisy tsika. Nefa tsy tanteraka mihitsy ny tantara faharoa iny hoe raha ny olona izay natsoko avy tamin'ny anarako no avy anetsy teny bebaka hiala amin'ny ratsy fanao, mivavaka. Tena hoe zaho, ianao izay nanaiky natsoan'Andriamanitra, izay nanaiky ho iraka Kristy no mifona, mibebaka, mandohalika, miala amin'ny ratsy fanaontsika. Tsika tsirairay aby malala hoe inona ny ratsy fanaontsika. Ary matoa zany zavatra ihany voasoratra tao dia efa fantatr'Andriamanitra ny any am-poko, fantatr'Andriamanitra ny any am-ponao, fantatr'Andriamanitra ny fahazaràn-dratsinao, fantatr'Andriamanitra ny toetra tsy mety afaka aminao, fantatr'Andriamanitra ny fahalemenao. Ary matoa ny soratan'izay dia efa tsapany. Ka izay mahatonga azy hoe raha ny olona izay natsoina avy tamin'ny anarako. Tsy ny olona rehetra mankany am-piangonana no hoe taontsika hiara hivavaka ao amin'ny firenena, fa izay natsoina, izany hoe izay olona nandray andro. Nefa nandrain'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainany. Tsy ny olona rehetrarehetra mankany am-piangonana anie no efa olona nateraka indray e. Tsy ny olona rehetrarehetra mandray indraikitra any am-piangonana ne ialako tsiny fa tsy na reny diakona, reny lola, maro amin'ireny olona ireny anie mbola miditra boaty, mbola mifoka tsigary. Zany izy fotoana tao amin'ny sampana vokovoko manga nisy dia nisy olona zay tao am-piangonanay tena nitaraina tamin'ny présidentanay moa dia hoe natao secret zany le izy raha ohatran'izany dia atao secret le izy mba tsy avoaka ao am-piangonana fa izy dia olona tena miady amin'ny fijoroana zava-mahadomelona sy ny fisotroana satria olona tena mpanan-karena be, manana banky